Salama daholo, amin'ity vidéo ity no amaha ireo fanontaniana maro nalefantsika teo amin'ny MP. Araka izy zao zany, nataoko rythmique izy. Fa rehefa ataoko groove izy, ataoko style izy de lasa ohatra hoe taty amiko hoe ahoana ny fomba ahaizana basy aingana. Ny fomba atao dia voalohany indrindra mila tena ankafizinao aloha ilay gitara. Rehefa mihaino hira dia miezaka mihaino batterie sy basy foana. Marina moa fa raha ohatra ka mihaino hira tsika tsisy basy, hira variété zany tsisy basy dia maheno zavatra ohatra mibanga tsika zany rehefa mihaino alefantsika nataonao zany le izy. Ny zavatra tsara fantatra aloha voalohany indrindra dia accord, note, mila haintsika ny repéran'ireo anatin'ity manche ity. Somary ataoko fintina kely zany le izy. Voalohany indrindra aloha mila mahay gamme tsika, gamme diatonique. Ny atao hoe gamme dia fitambarana note, ohatra hoe groupena note anankifito misy tonalité iray ao anatiny. Ny tonalité ao anatin'ny gitara basy dia 12. Zany hoe gamme diatonique 12 zany mila voafiantsika. Ny gamme diatonique misy karazany, ohatra hoe zao gamme diatonique majeur, ohatra hoe si bémol zao eto amin'ny 6e case. Marina ny fomba fanaovana gamme, tsisy fiafarana le izy fa anjarantsika no mamarana anazy. Zany ataoko zany zao ohatra hoe 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 4 3 2 1 7 6. Zay zany ny fomba ahatonga antsika hitatra kokoa ny sofintsika rehefa mitendritsika. Le si bémol teo zao eto de tohizantsika miverina izy ohatra hoe si bémol de miembatra 7e note, 6e note, 5e, 4e, 3e, 2e note. Azafady 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Mila haintsika lavalava tsisy fiafarana ilay gamme diatonique. De manarak'izay fitipitianiko izy mila haintsika ny fomba fanaovana groove. Ohatra hoe ny intervalle ao anatin'ny lesona groove daholo zany, ohatra hoe intervalle tierce zao ohatra de manomboka eto tsika 2 4 2 4 de aveo 3 5 4 6 reny de efa havitana gamme reny. Mety hoe tsy atonona amin'ny fotoana fa alefako asehoko anao fotsiny le izy aloha. Ina moa ny tanjona amin'izay mba hahatonga ny tanantsika tena lasa fluide kokoa, aingakaingana kokoa ny fandehany sady afaka manao rapidité tsika mahavoafehy doigté. Ny manaraka dia resaka doigté. Ny doigté dia misy karazana. Misy karazana hira zao tsy possible ho vitan'izay doigté zay mihitsy. Misy karazany folo ny doigté. Misy doigté fomba fitendry jazz, doigté fomba fitendry gospel. Ianarantsika daholo zany rehetrarehetra zany fa feheziko fotsiny amin'ity vidéo ity. Raha voafehinao ireo teknika doigté ireo dia mora aminao ny mianatra karazana ohatra hoe improvisation, ohatra hoe anao jazz ianao dia misy teknika ahafahanao mitatra kokoa amin'ilay fianarana anazy raha mahafehy doigté ianao. Misy karazany folo le izy tsy voatanisa eto satria teritery ny fotoana. Ohatra hoe ao anatin'izany doigté zany zao ohatra hoe doigté ohatra zao ataontsika zao position numéro 2. Gamme diatonique ihany ataontsika aminazy dia asiantsika intervalle ohatra hoe sixte zany. Ny tanjony eto dia ahatonganao hisokatra ny oreille musicale sy ahatonganao hanana doigté tena matotra tsara. Ireo ratsan-tananareo dia misy dikany daholo hoe rehefa ina no mitendry ny akikely, rehefa ina no mitendry ny annulaire na majeur na ny index. Raha ny sary en général aloha zany dia rehefa hanomboka note ianao dia index no mitendry, ohatra hoe eto. Rehefa marana note ianao ao anatin'ny gamme dia akikely mamarana anazy, ohatra hoe zao index zao ré mi fa sol la si do ré mi fa sol. Tapitra zay tsy hoantsony fa tapitra eto. Izay fitambaran'izay no dingana tsy maintsy andianana rehefa hianatra basy itsika. Tohizantsika indray ara ny vidéo itsika amin'ny cours manaraka fa manasanao anao partage indrindrandrindra anao fanontaniana eo amin'ny commentaire na mandefa MP aty amiko.
raha misy zavatra tianao anontaniana dia manasa anao anao sabone mihitsy satria maro dia maro ny zavatra tena ilainao hitanao eto amin'ny pejy dia mankasitraka tompoko.